fa zaza niteraka ho atsika zazalahy nomenantsika ary mifanapahana dia eo antsorony ary ny anarany dia atao hoe mpanolo-tsaina mahagaga zany a tenin'andriamanitra ao amin'ny Isaia 1:5 zany a niara-bako antsika rehetrarehetra tenin'andriamanitra verimberina amintsika foana zany isan-taona rehefa akaiky krismasy ary tenin'andriamanitra mampahatsiahy antsika fa tonga io Jesosy Kristy io amonjy ny olombelona rehetra dia izy a tia ny olona rehetra fa androany a mahafinaritra be satria ny anarany a dia ampatsiahiviny fa ny anarany hony a dia mpanolotsaina mahagaga. Ino zany mpanolotsaina zany? Manoro hevitra ary ny hevitra toriny a mahagaga. Be dia be ny olona eto ambony tany a mety manoro hevitra rehefa misy zavatra manahirana antsika zao a dia mila toro hevitra tsika, mila atoritsika hoe zao na zao. Tsika rehetrarehetra reo a samy efa nandray toro hevitra daholo tsika rehetrarehetra reo. Isy taona zao anao nietrehitra ahoana re no ataoko e, inona re no ataoko e, rehefa misy zavatra manahirana anao dia manoro hevitra anao ny olona hoe raha zah ianao a dia zao atao, raha zah ianao a dia zao atao. Fa na filoham-pirenena koa ny eto ambony tany manana mpanolotsaina daholo zareo, manana conseiller, manana mpanoro hevitra hoe zao no tokony atao a dia zao no tsy tokony atao. Fa ao anaty baiboly ihany koa ny mpanjaka, ny roi dia manana mpanolotsaina manoro hevitra zareo. Fa na dia efa mpanjaka ary, na dia efa filoham-pirenena ary, na dia olona mahay be directeur général na PDG dia mila conseiller, mila mpanolotsaina daholo. Dia tsika ihany koa ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa tsika rehetrarehetra reo dia mila mpanolotsaina ary indrindra ho antsika ankizy a iza re ny tena manoro hevitra anao amin'ny zavatra tokony ataonao sy tsy tokony ataonao e. Fa ny baiboly dia milaza fa io Jesosy io ny anarany a dia atao hoe mpanolotsaina mahagaga. Iza hoy? Mpanolotsaina mahagaga. Ary izy a manoro hevitra fa ny hevitra toriny dia mahagaga foana. Raha ianao zany a mitady toro-hevitra dia alao amin'Andriamanitra fa ny toro-hevitr'Andriamanitra mahagaga foana, tena mahagaga foana. Ianao tsy nieritreretin'ny sainao mihitsy hoe ka ohatran'izany dia rehefa Andriamanitra manampy anao dia mahagaga foana le izy. Noho izany a manomboka androany tsy hoe anaran'i Jesosy fotsiny le izy fa raiso eo amin'ny fiainanao mihitsy le izy hoe amin'ny zavatra ataontsika rehetrarehetra dia avy alao Andriamanitra no mpanolotsaina mahagaga. Isan'andro vao mifoha maraina dia mivavaka hoe Andriamanitra ianao indray a ny mpanolotsaina mahagaga ho ahy amin'ny zavatra ataoko androany. Dia ny fiainantsika rehetrarehetra avelantsika ho Jesosy Kristy no mpanolotsaina mahagaga ho antsika satria ny tolotsaina averina foana fa tena tsara sy mahagaga. Dia manomboka androany ary a tadidiona io tenin'Andriamanitra io ary ny anarany atao hoe mpanolotsaina mahagaga. Dia nino fa tsika rehetrarehetra androany a nandray an'izany tenin'Andriamanitra zany a na ny olon-dehibe koa mandray an'izany tenin'Andriamanitra zany a tadidio fa io Jesosy dia mpanolotsaina mahagaga amin'ny zavatra rehetrarehetra izay manahirana anao olon-dehibe ireo dia Andriamanitra afaka manampy anao a, afaka mikarakara anao. Dia amin'ny fiainantsika rehetrarehetra avy alao Jesosy no mpanolotsaina mahagaga. Dia nino fa na voaray tenin'Andriamanitra indray tsika androany a mahakasika an'io Jesosy io fa izy ilay mpanolotsaina mahagaga. Dia ho tahian'Andriamanitra daholo indray tsika amin'ny manaraka indray a mianatra zava-baovao tsika miaraka amin'ny Jesosy Kristy ilay mpanolotsaina mahagaga. Tahian'Andriamanitra daholo a dia i Jesosy Kristy ilay mpanolotsaina mahagaga ny hanampy anao, hanoro hevitra anao amin'ny zavatra rehetra izay manahirana anao. Tahian'Andriamanitra daholo.